Resabe mikasika ny fanodikodinam-bola izay goavana tao amin'ny antenimiran-doholona mitondra ny fanazavana mahakasika an'izany ny generaly Richard Ravalomanana mba hialana amin'ny siosiondresaka sy ny yahiyahy maro isan-karazany ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika ato anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovoatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa nahita isan'andro tsy ampelera moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary tonga tsy miaraba hono na mantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ny tiandro androany ity arakan'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny raharaha izay fanodikodinam-bola no tena iompanantsika ato anatin'ity vidéo ity fa milohan'izay dia andao aloha resahantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto mahakasika ny fanakianana ny filoham-pirenena sy ny ankohonany izay ampiasainy député sy tendranasolony aiko amin'ny heviny manokana ny anaran'ny androm-panjakana ho hiatrany ny ministry ny serasera namoaka aranty tao amin'ny Facebook ny député sy tendranasolony aiko ny alakamisy lasa teo iny taratasy misokatra miantefa any amin'ny filohan'ny republika itondra ny heviny mahakasika an'izany ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina sady mpitondra tenin'ny gouvernemanta Ramatoa Maravola Miranty Dona no kianiny ho tsy manaraka ny fenitra amin'ny fanaovana taratasy-panjakana io taratasy nalefa ny député sy teny izay lehibe ny mpanositra io taratasy ny androm-panjakana toy ny antenimiram-pirenena kanefa tsy misy daty tsy ahitana laharana sy tomboka semena sy ny maro hafa izany no ilazana fa ampiasainy solombavambaoaka sy teny amin'ny heviny manokana ny anaran'ny androm-panjakana ho hiatrany ny mpitondra tenin'ny gouvernemanta Maravola Miranty Dona manoloana ny fanakianana ny filoha rajoelina sy ny ankonany kosa dia toa miendrika fankahalana manokana fa tsy mipetraka amin'ny toerany fanohirana araky ny namaritana azy ny any député sy teny mazava ny any filoha rajoelina no sady efa nambarany fa mampianatra ny tanora ho amin'ny fandraisana andraikitra ho an'ny tombotsoam-pirenena ny filoha ohatra tsara ka mitarika ny tanora hijery izay hahasoa ny tanindrazana no tanjon'ny filoha amin'ny alalan'ny fiarah-miasa amin'ireo mpampiasa vola mba hiterakasa ho an'ny vahoaka efa fahita maneran-tany ny fiarahan'ny filoham-pirenena sy ny ankohonany tokony adihevitra mifantoka amin'ny fampandrosoana ny firenena no hifantohana fa tsy ny fiainan'olona manokana ho hiatrany ny ministry serasera Vola Miranty Dona ao anatin'izay raharam-pirenena izay hatrany misy solombavambahoaka mikonokonina hanao fanonganana anireto ministra Roa Mianadahy ireto efa andro maromaro izao no resahana betsaka eny amin'ny fampahalalam-baovao sy ny tambazotra sosialy ny tokony hirosoan'ny mpitondra amin'ny fanovana ny mpikambana ao amin'ny gouvernemanta ny hafa indray mametraka fa tsy vaholana ny fanovana satria ny olona fotsiny no akisaka fa ny fomba fiasany teo ihany no miverina amin'izao fotoana izao dia tsikarotra ho ny mpanohana ny fitondrana mihitsiny no efa mitaky amin'ny hainao manjery ny tsy tokony hisalasalan'ny filoham-pirenena handray fanapahan-kevitra ka hanilika izay sakana tsy hahafahan'ny mpitondra manatanteraka ny fampanantenana izay nataony misy solombavambahoaka maromaro mihitsiny no mikonokonina fanonganana ny ministry tafiditra amin'izany kasaina hoesorina izany ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena ary ny ministry ny fampianarana ambony raha ny loharanom-baovao azo dia anisany mampitaraina ireo solombavambahoaka miketrika ny fanonganana azy mianadahy ireto ny filazana izy ireo fa ireto ministra ireto no sakana ho an'ny asa fampandrosoana ao boeny sy betsiboka tsy mahay miara-miasa amin'ireo olom-boafidy izy ireo hoy ny loharanom-baovao hatrany no kian'ireo solombavambahoaka ireo ihany koa ny nanendrena azy mianadahy satria voalaza fa tsy hita taratra loatra izy ireo nandritra ny fifidianana filoham-pirenena farany teo kanefa dia milaza fa manohana ny filoha Andry Rajoelina tsy mandeha araky ny tokony ho izy araky izany ny fampandrosoana ao amin'ny faritra boeny sy betsiboka izay hiandreketan'izy mianadahy ireto no io indrindra no hitakiany ireto solombavambahoaka ireto hanesorana azy tsy ho ministra intsony mbola tsy nazahona angom-baovao moa
izay mety ho fanazavana entin'ireo ministra ireto mikasika izany raharaha mampitaraina an'ireo sombambaoaka avy any amin'ny faritry ny mahajanga azy ireo izay ka dia andrasantsika eto no mety ho tohiny ity raharaha ity andao am'izay ho resantsika ny mahakasika andraharaha mafana ao amin'ny antenimiran-doholona amin'izao fotoana izao tena misy ny fanodiko-dinam-bola ho iatrany ny filohan'ny antenimiran-doholona generaly Richard Ravalomanana raha nitondra ny fanazavana mahakasika an'izay resaka fanodiko-dinam-bola izay mandeha etsero izay nitendrako mihitsy ho ity farany no nangataka ny teo anivon'ny police judiciaire ny amin'ny hanokafana fanadihadiana mahakasika azy io fa misy zavatra tsy mazava ao amin'ny antenimiran-doholona araky ny nambarany an-trano no mariny ity filohan'ny androm-panjakana ity ihany koa fa ny kolonely Tahina Ravalomanana no ny andraikitra ity raharaha ity nefa izy no esorina tamin'ny naha directeur de police judiciaire azy iny nihitsoka noho izany ny fanadihadiana ka rary ny raha hitsikera ny any amin'ny Facebook araky ny nambarany an-trano tsy azo ekena ny resaka fanodiko-dinam-bola naiza naiza ho iatrany ny fanazavana nambarany ihany koa fa ny firenena manasa ny filohan'ny antenimiran-doholona toy ny Maroc sy Angleterre ary Chine no miantoka azy amin'ny lafin'ny fandaniana raha misy mission makany ivelany ny tenany fa tsy dia misy vola mivoaka avy ao amin'ny antenimiran-doholona loatra fa namarihana nataony manoloana ny resaka mandeha fa laniny mandeha namitahiraka any ivelany ny droan'ny mpiasa izay no lazaina fa nahodikodina io raha ny fantatra hatrany mantsy dia tamin'ity herinandro ity no nisy namboraka teny amin'ny taon-tserasera io voalaza fa 300 tapitrisa ariary nisy ny hinany io ary tompon'andraikitra maro no voatonontonona tao anatin'izay fanodiko-dinam-bola izay 300 tapitrisa ariary tao amin'ny antenimiran-doholona izay koa dia andrasantsika eto ara no fanadihadiana mahakasika an'izay resaka fanodiko-dinam-bola ao amin'ny antenimiran-doholona izay ary mety ho iza ireo rehetra izay voalaza fa nanodikodina an'izay vola 300 tapitrisa ariary be izao izay ny trangana fanodiko-dinam-bola tahaka an'izao no tena tokony ahasarotiny ireo mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao satria isan'ny sakana iray lehibe amin'ny fampandrosoana io resaka tiatia kely sy ny fangalaram-bola etsero io ary matetika hita moa izany resaka fanodiko-dinam-bola izany fa matoa mbola misy foana izay resaka trangana fanodiko-dinam-bola izay dia midika izany fa tsy mbola nahazo sazy izay faraky n'izay mafia ireo rehetra minia satria lalandrinina amin'izay fanaovana fanodiko-dinam-bola etseroa izay no masaka azo naroso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaoratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarova hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video zay lefa nahita isan'andro tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa